Hoany Nosbe kosa indretsika amin'ity vaovao manaraka ity nanatosa fitsidihana tany Nosbe ny délégation notarihany ministre ny asa tanana sy ny aitao ny fampidinika tamin'ireo mpanao asa tanana mikasika indrindra ny fanoharana ity sehatra ity sy taorian'ny krizy nolalovana no ny fisian'ny valinaretina Covid-19 sy ny fisokafan'ny sistany indray. Anisan'ny noresahana tamin'izany ny sehatra ny findramam-bola, ny etra ny fanofanana sy ny fiahina ara-tsosialy. Ny andinindininy avetrany. Manomboka izao ny mpanao asa tanana eto Madagasikara dia afaka mihindram-bola amin'ny banky amin'ny tany 800 isitraka ny karatra maha-mpanao asa tanana azo knaps izay mety azahoana fisotrondronono sy volanjaza ary vola raha misy loza ara-piasana. Impôt synthétique no alohan'ireo mpanao asa tanana ary isan'ny fanomezana fiofanana amin'ny fianatra-ambony sy kalitao fa indrindra ny fiarovana asa vita malagasy. Nivoatra ireo nandritry ny fiaonan'ny ministry ny asa tanana sy ny aitao Sofia Ratsiraka tamin'ireo mpanao asa tanana tany Nosbe. Tsy manderery ny tourisme fa tsy maintsy miaraka amin'ny artisanat ka izay no natokanay tsy natao ambany zavatra misy fa tsy maintsy natao antonasa ny fandalovana eto Nosbe. Vao mainka moa zany nisokatra ny sistany ary zay dia anisany nanentana ireo bateau de croisière ho avy ety amintsika ary nangataka moa zany hoe mba tsy Nosbe irery ihany no tsidihany Madagasikara mba samba nositraka an'izay ny mpanao asa tanana satria maromaro ny touriste hoentin'ireo mba ataoko hoe lalam-barotra ho an'ny mpanao asa tanana. Anisan'ny lalam-barotra nijerena an'ireto mpanao asa tanana ireto ankoatran'ny fanaovana foire eto an-toerana dia misy ny salon izay ezahanay apetraka ny ivelany mba ahitan'ireo mpanao asa tanana lalam-barotra. Isy raha teo koa ny concours mba ahafahan'ireo amin'ny sisin'ny tany rehetrarehetra mba mandefa ny asa tanana izay vitany. Tsy maintsy mijoro foana izahay raha mbola asa tanana no atao no jerena satria mampiroborobo ny ekonomia, mampiroborobo ny fiainan'ny faritra sy Madagasikara. Naneo fakasitrahanan'ireo ezaka nataon'ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao izay hoentiny indrindra mitsinjo ireo mpanao asa tanana ireo mpandraraha eo amin'izany sehatra izany. Zay ravoravo satria mba nagnamia ministra teo mibaby amin'olo fo zay artisan. Tamin'ireo mitoroka aty namezan'ny ministra zay faly zay amin'ny président zay artisan eto fisianay ministra mitoka zay sisy raha beben'izay ravoravo zay satria misy voandalana nandesiny ary baka tany tsipitsipiny taminay teo indrindra village artisanal zegny izy karakaregny zegny tegna navelom-bolo raha nambarana zay zegny hoe nagnambara izy mahazo mindram-bola zegny ny artisan amin'ny banky baka io mahazo kinapsy koa zegny artisan mahazo formation isaka tatiky koa mandeha ivelany ny eto. Efa eo andalam-piresahana amin'ny OMAPI ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao mba hamoahana lalàna iarovana ny asa tanana malagasy amin'ny alalan'ny didim-panjakana. Nizy ny fifampiresahana sy ny fitadiavana vahaolana maritra no resahany mivantana tamin'ireto mpanao asa tanana izay anisan'ny sedra ny mafy tamin'ny fandalovan'ny aretina Covid-19.